Sakaiza nosoratany Jedy Jaona Fanembinitso, Ovelominy Vantso, Ony Ajanirina ary Le Mec. Roland Ramanatso no nandray feo. Anjariliva no nanantotosa. Mandreraka koa kely mpampianatra psikolojia antsika iny ka. Be resaka loatra nefa dia tsisy hidirany amin'ny lesona akory. Amin'io raha ivazavaza manoatra no ny anatsiana. Fa ny tena tsy laitrako aky dia le izy manao dicté be lavareny a. Manoatra no ny eny amin'ny lycée. Ka tsy aleo ary ve izy manao dicté mba misy horaisina. Toy izay cours magistral ohatran'ny an'le madama mpampianatra leadership antsika. Nefa resaka fitariana no ampitainy. Zany raha misy ivakeny loha amin'izay hoe voaraina tsy fa dia ny zava-dehibe aminy dia ny hoe vita ny anjarako. Ka zany akiny manambara hoe ohatran'izany ny mpitarika. Tsy hoaty izao tsika ho lasa leader ka dia n'izao dia mila mahay mandray ny toerany tsy manaraka ny ataony. Ka raha reny kosa keny leader raha azo aleo janona okitay mora trano aleo tranona koa. Fa tsy tena andreny hoe miendrika kosa aloha e. Raha tsy ny avan'izay akaiky azy mety tsara velantsianga. Zany hoe ihany fa andaoka itsika mba hiaraka raha riva avy mirava. Orikoloina. Amin'ny 10 ora hariva angatsika no mirava e. Ka izy tia fotoana irahana amin'izany. Ny filaharana bus koa endry raha teo. Indrindra moa andro favaratra toy izao tena manahirana mihitsy eto Ankatso. Ka enoy tsara aloha zary. Amin'ny 10 tsika roa no mirava. Fa tsika sindry amin'ny 3 no andeha fa misy zavatra alaiko izay eny Andranomena eny dia mandeha bus 194 tsika. Dia aza tapahana aloha fa mbola tsy vita ny ahy. Haiko fa le olona hipetrahandry iny tsy saika anontaniandry teo e. Aza matahotra ny amin'izany ndry fa lazaindry fotsiny zareo dia amin'ny lahady hariva avy manao baskety tsika miaraka makany dia mody présenté-ndry amin'ny zareo fotsiny aho hoe za le niaraka tamindry tamin'ny zoma mantsy ny androany. Fanampon'izay koa tsika ho any Andranomena. Nefa ity lalako any Akatom-bahoaka. Indry ihany tsy fandriam-pahalemana ny interana iny. Indrindra moa eo nosy be izay tena efa faritana ho faritra mena mihitsy nondreo tranga maromaro izay tena feno abibiana tato ato. Tena vehivavy kely ity. Aza matahotra indry fa raha tsy misy bus 159 tsony dia omeko frais-ana taxi indry e. Akoatran'izay aza mbola omeko vola ambony indry no ny fatokisandry a. Fa azoko fantarina ve nefa aloha hoe ina le atao any Andranomena e. Feno ahiah loatra ao anatindry e. Dia sanatria ve kika za le namandry izay tena akaiky andry no mahavita matika andry. Lazaiko andry fa fony savony anatra tetỳ Ankatso dia tsy mba nanana namana akoatrandry a. Ary tsy misy olona natokisako akoatrandry izany mihitsy. Za raha teo zanaka ambanivohitra dia tsy dia mahay mifandray amin'ny olona avy etỳ andrenivohitra. Ka izay indrindra nge. Tsy dia mahay ninninina eto a. Sadaikatra tokoa noho tsy fahaizako miserasera manolana angamba. Firifiry moa ireo lehilahy miodiody eto anylaoko mandondona ny foka moa an'izany resam-pitiavana izany no nandosirako. Izay mampatahotra mandeha maizina satria ny eto andrenivohitra efa tsy olona ny betsaka fa biby masika toy ny liona mitady izay harapany. Dia omendry itsiny ve a? Eny, haiko ange le tebiteby ao anatindry e. Mitovy tsika arak'izany. Dia izay mba angatahako fanampiana amindry. Tsy fanaontsika ny hoe miala aloha am-pianarana mbola tsy mirava izany saingy vao teo tsika ny teny hoe cours magistral ary tsy inona le taranja fa leadership. Aza manandry fa raha riva ihany dia hiteny amin'ny aintso hoe mba alefaso MP amiko ny cours nataonareo androany fa izy iny mantsy aky maharaka be sady akaiky an'iny madama iny a. Ka raha vao vantany vao azoko le izy a dia zaraiko amindry avy hatrany. Fa inona ho azy izany le alaineny e? Tena marina aky dia nandefa entana ho anahy le olo tiako avy any andafy a. Dia ny Andranomena foana no efa misy ny mpiandraikitra an'izany sady azo ny antoka. Dia andehaka an'izay aky satria misy ofany mantsy ny fijanonan'le entanany ka raha vao ela dia hitombo ihany ny ofany. Le izy koa valeur be raha araka ny fandokafany azy. Eny ary.
no ndry efa ndraisiko toy ny akaiky ahy indrindra dia manaiky aho. Le izy koa izany tena zava-dehibe. oe tena misaotra kia. Tena tsapako fo mbola misy ny akaiky noho nyray tapo akia. Porofon'izany ry. Ka izay vitako sy tsy mampanao tao foana kia no ataoko ah. Dia izao koa satria moa izany tsika sindry efa ahazo lisansa momba ny fianarana sy mpandala ny fiarahamonina tsoatsy dia tiako akira mba misy voady kely ataontsika. Voady? Tsy azoko. Fa maninona no anao voady? Ka zavatra tsotra nge izany. Saingy tsy maniry andry akory ah. Ka alefa sa ro jereko dia manaraka e. Tsy sarotra nefa. Eno raha misy zavatra tiandry omena dia omendry tsy misy arakaraka. Ny azo aho tia bracelet volafotsy misy ny anarako tia no omeko andry. Dia mahita tao korokoloina. Ka alefa sa ary dia inona le teneniny? Maika hiditra hianatra indray avy eo. Ka inona aloha le omendry ahy? Inona re? Tsy manina fa leo ary tia rojo misy ny anarako ity izany omeko andry e. Dia inona amin'izay le tenenina? Tena atao amin'ny fo ah? Ie. Ka izao ary le tenentsika e. Za manao hoe sakaizako ilo manomboko izao, tsy hivadika aminy a inona ho antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizanay no ambony. Dia ndry kosa manao hoe sakaizako koloina manomboka an'io, na inona antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Kosa kia. Izany ve no atao voady? Ka raha sanatria misy tsy matateraka dia ahoana? Dia hivadika amiko izany ry. Ka tsika nge mpinamana foana. Tsisy antom-bola anaovana an'izany. Ary naveriko hoe sangisangina ankizy na reny kilalao reny ihany aza nge izany satria ny atao ihany ny tsarana hoe mivadika ny ray amintsika na ty e. Ie, ohatra ny kilalao kanefa tena izy. Ohatr'izany koa nge tia ny fiainany. Kanefa moa ahoana raha ohatra ka tsy manohy fianarana intsony raha vao azoko ny lisansa fa ndry kosa manohy? Indry kosa izany. Indry mantsy fa tsy mitovy ny varim-piainantsika. Izay raha teo zanak'olona sahirana ka na ny fandaniana amin'ny hofatrano isam-bolana sy ny kojakoja isan'andro azy ity efa tena mila tsoaraka. Ka izany indrindra kekiny no maika tokony hampifandray antsika azy. Satria raha manana olana ny ray dia eo foana ny ray. Tsisy ambadika nefa? Tsy mahatoky ahy mihitsy ray olona ilo ah. Kanefa raha ataontsika izao dia maika azitsika mifandray am-po. Manambara fa manomboka eto ny fisakaizantsika mandrakizay. Eny fa na efa manambazy aza dia mifanampy foana. Sarotra ihany aloha e. Saingy ataoko izany satria tena namana tokoa ndry matoa sahan'izany rehetra izany. Eo ary e. Sakaizako koloina manomboka an'io. Tsy hivadika aminy aho. Ny inona ho antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Za koa toraka izany. Sakaizako ilo manomboka an'io. Tsy hivadika aminy na inona antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Ray androany rehefa miteraka dia tantaraiko amin'ny zanakay izao zava-misy izao. Na ny anarandry na ny pikandry sy ny kilasy nisy andry. Dia ny fotoana rehetra ny rahantsika tety. Indrindra moa ilay voady nataontsika miendrika kilalao teo kanefa tena izy ary tamin'ny fo. Dia tsy vitan'izany fa oraketiko anaty diary mihitsy aza dia tsy ho adinoiko mihitsy. Dia mahita atao kinareo ka. Fa mety aloha e. Dia rehefa tonga aty Madagasikara koa ilay olo tiako dia asehoko azy indry dia ampahafantariko azy izao finamanantsika toy ny sakaiza tsy saraka izao. Kanefa rehefa hanambaditsika ary hiteraka dia tsy maintsy nivady aman-janaka ny laharam-pahamehana voalohany. Ary izany dia metomboka eo amin'ny fananana olon-tiana. Ny olon-tiana aloha vao namana. Ka ndry efa tafiditra sahady anatin'ny olon-tiako hoe toy ny ravavy sy sarobidy ohatran'ny vady aman-janaka. Ary raha misy tsy ambaratelontsika dia hidiko tsy ilazan'izany ny vavako na amin'ny vadiko na amin'ny zanako. Izany mihitsy.
ohatra ny mpinamana manana tsy ambaratelo rehetra. Tena araka indri tsara mihitsy. Misy profitsika izay fa tsy tadidiko ny teny hoe ny tena mpinamana hony dia tsy maintsy manana tsy ambaratelo. Kifa foana daholo ny fianarantsika rahariva fa za tena efa kamo mihitsy ny fanehatra amin'ny indramose iny. Ka mitovy ihaniko. Ka ahoana ny fandaram-potoana indrira hariva? Hoaiza moa zay ngekika matahotra vory vahoaka dia mahajikaiko koa kirilo ka hitako. Ary andao epita andray ny arabe. Izaraka eto indray santsika dia raha pitsy miaona Eny kia, aleolohatsika miresaka eto sady miandry bus. Fandringa tsy eny Ambohimanarina indray no mipetraka ka ilahatra 119 ahoana indray ary. Ka andeha tsena kely ny Mahamasina eny aky za. Dia andao hiaraka sa ahoana? Tsy manambola aty amiko ko. Tsy izany fa vao nandefa vola ho aky ilay olo tiako avy any an-dafy dia tena henjana kity tampatsotra tserasera ty ka. Indray any an-dafy, indray aty Madagasikara. Kanefa dia toy ny tsy mifanalavitra fa dia mifanakaiky. Izay tokoa ilay hoe mampifanakaiky ny mifanalavitra fa mampifanalavitra ny mifanakaiky ka. Marina. Fa izy aloha tena tia na dia mbola tsy hitako aza. Ary mino fa tsy mamitaka anahy izy. Za koa ki matoky azy Hono aky. Ahoana nefa no inondry fa tena te-andry tokoa izany lehilahy tia-ndry izany kanefa dia mbola tsy haritandry akory ka. Rilo Porofo mivaingana tsy adikevitra kosa ka izao karazana fanomezana azy izao fandefasany vola ho anazy ao foana. Aiza nefa no lalandrina misy hevitra ambadika izany tsy haiko. Na koa hoe be vola izy ka dia mizarazara zany amin'ny olona rehetra. Mety hoe tsy ndry rery fa maromaro mihitsy. Tsy mino an'izany Amin'ny namako andrino asaiko miteny an'izany. Indrindra tsika efa mifanakaiky be ohatran'izao. Misaotra ndry aloha azo raisina tsara izany. Fa izy agnekely laza tamiko fa afaka tapa-bolana eo hony dia ho avy aty Madagasikara dia raha tiako hony dia hanofa trano izy dia miara-mipetraka izay na dia mbola tsy vita ninninina azy. Tena ekendry ve? Mbola tsy nanaiky aloha zahay nefa koa tsy nandà. Fa nilazaiko fotsiny izy hoe ho hita eo dia asakasakareo ihany io tsy mananevitra fa tianio ihany alohan'ny hanaovana zavatra. Mbola ho ela koa vao ho tapa-bolana. Kanefa ngeky isan'andro za avy mirava mianatra rehefa tonga any an-trano iny dia manao appel vidéo amiko amin'ny messenger foana izy dia raharany ianareo amin'ity teknôlôjia ity ka. Ko maninona nefa raha tsy miconnecte dia mamorona antony ndry hoe sahirana amin'ny fianarako Te hanao an'izany mihitsy aky fa sao dia izany no ampiena ny fifankatiavanay. Sady izy foana koa ngeky iny mandefa vola hividianako fahany. Ay moa. Dia mahaiza fotsiny izany mifankatia fa tsara kosa le rojo eo amin'ny tendandry Iena aky tena tiako be kila izy sady misy ny anarandry. Ary aiza aloha le bracelet tsy hitako hita fa tahaka ny tanan'akanjo koko. Toko koa manendrika be an-tanako le izy. Ary andao amin'izay hiditra anaty bus. Tsika koa miara-mipetraka fa tsy tiako le misaratsara. Hitako somary hafahafa ihany aloha le havanareo ipetrahandry tamintsika le tany iny le ndry hariva be tamin'le nakeny an-dranomena. Sarotiny be amiko mihitsy izy iny satria olona endry amiko ka tsy teo diso fanantenana izy.
Tena tesitra nge izy tamin'izale alina be iny fa nilazako izy hoe nisy nalehako a momba ny fianarako dia nilevitra ihany izy. Ve Mondry le tonga tany lahadina nazava dia iny ihany izy ny farany. sady angako mokindry zazakely mandrakizay ka mila ho ambinana foany. Hita ho akiko olona efa universitaire ve fa na zany aza mila mitandrina foana kosa aloha e. Tsika ty Antananarivo fa tsy hoe any ambanivohitra. Fa nampon'izay koa vehivavy ny tena. Fa ty toerana fakanareo entana tonga avy any andavy ty kololokoloina tena tsy maty kololoka. Zany raha tsy maty jeren'le karana lahy iny mandra-pialako tao amin'le toerana nalehantsika iny. Ka ndry izao no hitany tsotsotra sy nahasarika azy tao dia tsy nipi mihitsy ny masoniko. Nienahena fotsiny a. Ohatran'izany mihitsy ka ireny a. Zay ny antony nangatahako andrimba hiaraka amiko fa tsy tiako mihitsy ny toetran'ireny. Tsy te handehany mihitsy afa tsy afa-manoatra e. Nefa moa ke le olo tiako mpandefa entana any koa efa tsy ho ela dia ho avy eto Madagasikara. Andeha hotely sa any amin'ny bevety aloha tsika no hisakafo e. Ohatran'ny kamo be kisa ilay hidina any fa aleo makany amin'ny buvette ka. Mbola hiverina koa rehefa avy eo. Ae. Allô? Ahoana ny ianao zay? Ay mo! Hitanao? Afaka pitsy dia efa hitodidohany Madagasikara e. Tiaza manahy ianao fa tsy adiniko ka. Ao fa raketiko ao anatin'ireo lisitry ny fandraisana anao le izy. Eny e, dia raha voavantany voatonga any dia aza manahy fa hiantso anao avy hatrany. Zay? Eny ary e. Misaotra indrindra dia mankasitraka amin'ny fiara-miasa. Aleo andahy manentao ka fa tohatra ny varim-barina eto fotsiny ka. Nefa dia tsy hanao nininona ihany anio. Sady ny entako ato koa misimisy ihany fa le olo tiako izay tsy maintsy hividianako zavatra vety. Sady ataoko manaitra sy kalitao le tsy dia fahita firy any Madagasikara re mihitsy. Fa enjana koa aloha ty izay mbola tsy mifankahita amin'ny vantany ity kanefa mifankaty sahady e. Tohatra ny matokotoko be zany a. Nefa za mino fa tena tia ahy iny sipiny e. Nefa nga moa misy tandroka araka ny fitenenana koa ny ratsy e. Vehivavy ohatran'iny ve dia tsy ho bebe ty. Fa amin'izay le mandefa vola sy zavatra ho azy ngamba ny mampifikitra azy amiko. Fa nahoana koa ary zany be fanahiana toy izany e. Efa ho avy dia vita koa ny tena marina e. Engany ka ho diso daholo izany eritreritra ratsiko izany. Arabaina aloha tonga soa tia tanindrazana e. Ie, misaotra indrindra. Ka manahoana ny fahitany ao ny aty aminay? Fa nareo rery nga moa Madagasikara e. Atsika hoe. Eny ary. Aleo atao hoe atsika. Zay mihitsy. Fa mba ohatry ny ahoana ary izany any andafy an'izany e. Tsara aloha e. Sady mandroso ny mpanara-dalàna raha izay malaza azy. Fa na izany aza aloha tsy atakaloko amin'ny Madagasikara e. Zany tokoa. Ie. Ohatry ny hoe efa ilany raha andreny ery za sy tafika. Vao nifankahita izay rehefa niandry azy teto araka ny nambarany dia efa nanoroka ny androko sahady izy. Ohatry ny reny mpivady reny sahady izay. Tsy dia nanana fanontaniana be tamiko izy na dia vao samba nitany vatana aza ny endriko fa efa fantany avy hatrany. Asa, izany angamba ny atao hoe fitiavana. Kolona. Voandroany izay no mifankahita amin'ny vantana dia ohatra ny efa misy hery sahady manosika atoky azy ka dia hiteny hoe ampakariko vatok ianao mandra-piala amin'ny fofonaiko. Tsy haiko izay hanazavako azy fa samy ity izay.
ary toy ny efa mpivady sady na dia tany anaty tambatsotra tserasera aza ny fankazarana ny ona sy ny fankahitana tamin'ny appel vidéo. Mystère, tena tsy hay hazavainy. Oay, variana be tsika. Tsy aleo ve mihevitra ny tokony atao? Eny tokoa, ndao ary. Ny ataontsika izao dia mijery ny fiara tondratsika ho any an-tranoko. Fa raha mety ianao dia mba andrasanao kely vetivety eo mandra-pahitako an'izay. Mety? Mety ka. Ok ary. Teo izay nandozako a Madagasikara noho ny asako. Ankehitriny aty dia voatendro aty a Madagasikara indray no sady niakatra ambony ny toerako. Tena efa ela ny naniriko an'izao. Tanteraka ihany izy ity. Dia tena enjana ianao ka. Marina. Ny aty Madagasikara nge maniry mafy nipetraka na hiasan'ny dilam-bato e. Fa ianao kosa ity maniry mafy ny aharitra aty an-tanindrasana. Ka hafa ihany nge ho aza ny ety Madagasikara izany. Hitanao amin'izao lalana diavitriko izao e. Ny sisin-dalana feno mpivarotra, ny rivotra madio. Manatsafa. Ny sisin-dalana hoe feno fako, ny fitohanana lavareny. Akaleo izay ary. Tsy hainaiko indray mantsy izy dia ho sahirana eto ary. Ny tranoko marina izay hoe efa feno tranokala. Efa ela ihany mantsy izay. Dia aza matahotra fifa eto ahy. Fa hono ary tafika. Nahoana moa ny avanao tsy nisy ny tsenanao tety nefa olona vao tonga avy any andafy nge ianao e. Amin'izay raha araka ny nambaranao teo dia hoe efa ela ianao taty farany. Ay ve, satria ny havanay any andafy daholo ny ankabetsahany amin'izao. Misasany indray any amin'ny faritany. Misy ihany izany eto Antananarivo fa tiako atao surprise kely le izy. Sany hoe voazazany izao no malala fa ho avy aty Madagasikara androany ianao. Ie? Fa nahoana kosa ka? Dia tsy fantatrao ve? Noho ny fitiavako anao izany. Na dia mbola tsy niona mivantana azy tsika dia efa nisy toko tato anatiko fa tsy hamitaka azy any koloana. Le tovovavy miresaka amiko amin'ny telefona isan'andro. Ka na dia izany aza ve dia izany no asandratra ao ambonin'ireo fianakavianao izay angadina nanana sy finahitany. Fa eny, misaotra mifatokisanao asa ady. Ary toa tsy mahafaly amin'ny koloana kosa ny teniko e, fa hono. Sa mandainga fahalalanao anahy? Tsy haiko tafika. Sarom-patariny any avoaka ny ampitso. Ekeko hoe nifankatia tokoa tsika na dia mbola tsy nifankahita aza. Ary tena niredareda ny afim-pitiavantsika. Ie? Fa rehefa miona ela ahikolo eo ny ray amintsika ka tia hitady any ankafa, indrindra nareo lehilahy. Aiza kosa e. Amiko mantsy dia toa mitovy daholo nareo lehilahy e. Ny anao anareo rehefa ela lasa ihanina. Misy mihitsy aza moa sady ianao ny ihanina dia atambatrareo izay vehivavy rehetra rehefa samy tianareo. Hany ka izay vehivavy no manjary pirafy. Kanefa matoky ahy ianao fa tsy za zany e. Engany. Mora hono mantsy mity fa sarotra ny manadino e. Fa izany eo ihany fa misy namako be izay ho ahany. Ilo ny anarany. Efa mifampitondro ohatran'ny mpirahavavy iray tapo izay ary ny fampizarany manta sy ny masaka mihitsy aza. Ay kosa? Dia raha tianao dia asehoako anao izy. Tsy maninona mihitsy ka. Akany an-tranonao zany sahany amiko. Fa ny tena marina saika eo aty mihitsy izy araka amiko etsena ny lahy. Fa izany hoe tena cours important be ilay nataonay androany dia izany no teny taminy hoe aleo indry mijanona fa izany no andeha. Fa any amindry ihany maka ny kahie rapitso andikako lesona. Ok. Ka raha izany dia aza atao rapitso fotsiny na ravaka pitso fa tiana tsy afaka ange. Rapitso aho mbola akaina kely aloha fa somary vizamizana ihany aho io. Ravaka pitso indray aho mifanao fotoana amin'ny olona satria efa tany any nanome toky azy fa vao mikadona ny seranam-piaramanidina dia ataoko lara-pahamena momba an'izay zavatra nampanantenaiko taminy. Raha mety dia izao e. Aleo mba mifarany herinandro satria aorianan'izay aho efa manomana fivoriana andraisana an'ilay asa nasaina nampanaovina sy ny fikarakarana rehetra indray. Ay, dia aleo ary ilazako izy dia alahady izany ny ataony fionany.
Ie. Raha mety ianao dia aleo any amin'ny toeram-pisakafoana no ataony fionatsika. Fa tsy hafahafa be ve nefa zany e? Indrindra hoe za olo tianao dia izy namanao. Ka aleo ary eny an-tranoko indray e. Mety. Eny ary nareo nge ho ny mpanjaka vavy e. Ilo mandrosoa fa aza mihafahafa. Eny akia. Mahafana koa ny andro a. Eny akia. Ka ao mipetrapetrary. Ie, misaotra. Tafika! Tafika ô! Ay, tokoa moa izay no anaran'ilay olo tendry. Eny akia. Tena ohatran'ny tsy ho sahy fanatro tavaminy akia ka. Marina. Io indray ilo a. Izany mihitsy ny antony tsy nanovanay ny fifankafantaranareo any an-tranony fa aleo toka dia taty an-tranoko. Satria ndry efa haiko fa tsy mahazo aina amin'izany. Sady Tafika nge kika olona tsotra sy azo resahana tsara e. Efa nambarako taminy koa fa mpinamana efa mifampitondra toy ny mpirahavavy sika. Angaky. Ieko. Inona ny olana? Tafika! Tafika ô! Misy vahiny? Ie, ho avy. Zafady fa nampiandry kely fa mbola nanadio ny lakozia koa. Hoay marina. Fa inona koa ary tena azo an'lahy? Zafady fa taitra tampoka fotsiny fa tsy misy inona ka. Ao fa rovoko vetivety aloha reto e. Zay dia vita. Izy aky ilo ny Tafika olo tiako le efa nampahafantariko andria. Dia izy koa sary Tafika no ilo a. Izy le tena namako sy akaiky andrindra. Faly mahafantatra ny Monsieur Tafika. Torako izany koa. Faly mahafantatra ny Madame Ilo. Mbola mademoiselle ka. Mbola tsy manana olo tiana mantsy. Tsara kosa zaniko. Hoe avy nanadio lakozia izy araka ny lazainy teo. Nefa ty an-trano ny koloina ny misy azy. Amin'izay ty izy toa efa sasa ery. Tsy dia mazava amiko loatra ka. Izany hoe mihevitra ny tena no efa mpivady zany zareo reto raha araka izao hitako izao. Zaho koa aloha ty koloina ty e, marina. Dia andaoka izy aloha ilo mba hampioaka le ranom-boankazo ato elantsika etaeta mandra-pamasaky ny vary nandrahoany Tafika. Andao ary. Nefa leo ki ataoko ihany fa za misahirana ka. Mipetrapetra aloha ndry miresaka aminy fa izy koa nge sarika be e. Za koa mbola nao zavatra kely vetivety fotsiny aloha dia avy tsika misakafo sady miala etaeta. Zay fa lasa vetivety a. Ka ahoana? Efa ela zany nosikoloana mifankafantatra? Vao niditra ela ny tena katso dia tsy nananamana afa-tsy izy. Fa izy kosa efa nananamana maromaro kely sady nalalaka izy vitsivitsy. Fa voainga izay ny tena lasa mpinamana mifampihinana ny manta sy ny masaka. Tsy azoko tsara. Mba azonao ampafantarina avy e? Hoay marina. Nanantona izy. Dia nipetraka eto anilako. Aleo ngamba hifindra seza fa toa tsy atonona antsika eto miala tsy indrindra. Andray kosa e. Za manantona dia ianao mandositra. Tsy tia angahinao? Tsy. Aza manao anio moa hoe. Ka tsy hoe ohatrany tsy mahazo aina fotsiny aka. Ka mba tia halala ny zavatra nolazainao teo Zay ny antony anatonako anao. Aleoko mihitsy angamba hoe ry amin'ny seza pitery ka. Inona ary ty e? Ary fanahoana kosa ny tazominao ny tanako e. Toa hafahafa nge ianao zany raha mise e. Andraso aloha fa inona ary mamaky anao e? Fa sao dia hita ny koloinao zao ka ho sahirantsika ka. Efa nambarany taminao fa toy ny mpirahavavy ny fifandraisanay. Eno kely aloha vetivety dia afaka manao izay tianao ianao e. Na hifindra seza na andeha hody koa aza tsy maninona. Lazaiko aminao ry ilo fa voaniditra mivaravarana teo dia ohatrany nahita anjely. Ka fa hay misy olona tsara tarehy sy bikana toa anao ety an-tany.
Zay ny antony nahapotraka ny vera taty an-tanako teo raha vao nahitanao. Tiako ianao ilo ah. Mino fa tsy mamitaka azy ho fijeriko anao zao. Vo eo any hitanao dia sahanao sady no teny azy zany. Tiako ianao ary raha manaiky dia ampakariko vady. Retirety. Avy-tsoro ny tanako azafady. Olona tsotra sy manam-pahendrena ny indraindray ny kolona tamiko momba anao. Ka miangavy anao aza tosoinao fanantenana ny raha vavaka mba tsy ho tsinonao. Ilo ah, ino ialo. Tiako ianao ka. Aza tohizana tsony. Tsy mampaninona ny filazanao fa tianao fa miangavy anao kosa tsy hamitaka ny kolona izay efa nanantenanao. Atao fotsiny hoe zany tianao fa kolona no alainao vady. Averiko aminao indray ianao tiako ary misotra ny kolona fa raha tsisy tsy nahitanao fa raha tsy zany manko tsy nisy zao fifankahitantsika eto zao. Saingy aho ka hiditra tsara ho andohanao fa za ihany ny koloina. Satria fa ny voady zay ny tsy hifamatika ninona ho antony ninona ho vokany. Ilo ah. Vao zao no hitanao dia tiako ianao sahady ny teny loka ny vavanao. Dia mandra-pahoviana no hitsaranao miteny an'izany amin'ny vehivavy maro anisy eran-tany. Aza koa ngamba hoe efa olo tianao fahafiry koloina amin'izao. Nareo raha teo tao anaty Facebook ny fankalala. Ka raha azo ataonao zao dia tsy ferana mihitsy fa efa maro ny tovavy miaraka aminao fa tsy koloina rery. Zany ny tovavy mibety fa za kosa tsy nity afa-tsy kolona ary rehefa nity any kolona dia tsy napoziko hoe misy anao. Raha manaiko ty ianao dia aza matahotra fa alaiko vady ary hoentiko eny ambony alitara. Zany mba ho porofo fa tena tianao ka tsy hamadika anao. Ary ninona ka sainao atao dia ataoko zany na dia ny aiko aza ny tambiny. Dia ho lavinao ve? Vita ny tenanao. Rehefa vita dia avy-tsory amin'izay ny tanako tsy ahitana tantara ratsy. Eny ary, aveloko ianao. Fa na izany aza dia omeko anao ty carte de visiteko ty. Ao daholo laharana telefonako sy ny anarako anaty Facebook ary mailaka ahafahanao miresaka amiko izay momba ahy. Ty dia raiso aza manahy. Aleo rangahy raisiko any amin'izay koa mialeo dia fa be day mafy mihitsy ny tanako ka sao dia ho hitany koloina eo ka olosa. Misaotra anao nanaiky nandray an'iny carte de visite iny. Manantena valiny avy aminao ary tsy hanelingelina anao fa aza matahotra. Mino fa mbola ho ty ahy ianao ary ianao mihitsy ny antso amin'izany fotoana izany. Aleo amin'izay aho ery amin'ny toerana nisy ahy teo. Mbola ato daholo ve tsika? Miala tsiny fa nandao anareo ela teto fa mbola nikarakara kely. Tsisy tsiny. Ka hoe ao atao fa reto aloha ny misy. Io ny ranom-boankazo analana etaeta dia io koa ny mofo. Aokiry ilo Ary nareo izany ange tsy misy miteny fa dia mifampijerijery fotsiny Dia misahirana ery ianareo ka marina. Aiza koa dia hoe misahirana. Io le tsy tafika. Za ngamba aleo akarivotra kely ny ivelany ihany fa ohatran'ny mafana be ato izany ka tena mila tsy ho zakako mihitsy izy izany. Aleo ny aty amin'ny tavoahangy iray ity no entiko sady hijerijery ny lokantsika koa. Andray kosa mba fotoana ny onanareo sily voalohany ve dia tsy mba hiresaka akory fa ilozany lahandray izy. Tsy maninona ke izany fa mbola eona foana. Mazotoanareo ary rehefa tsy fonao anaty ranom-boankazo ty. Io izay dia tezitra ery. Io re ka ahoana ke? Manahoana ny fahitandry azy? Mpanditsotra sady tsara fanahy tena sarika tokoa aloha Dia ahoana ke ny fahitandriany tafika? Tsotra fa impiry averina aza ny fanontaniana izany. Efa hoe sarika be mihitsy. Tri aza lazainy fa sary-pianatra be hono sady tsy miresaka mihitsiko. Tsy hitany mihitsy ho izay andraisana andry hoe miavona sa endry be.
ka ataovy eo amindry kosaka ny toerana hoe olona voasambany mifankahita tamindria. Izany ve? Eko. Ampafirin'izay tsy mbola niona raha tsy tany anaty Facebook nefa vao niona dia efa tony efa nifankahala lela be mihitsiny. Dia samy hafa izany tsika sondreko. Kanefa aky tokony tsy hisy fampiafafa tsona hifanafina tsy ambaratelo a. Fa mba ahoana ny bokindre? Vita? Efa mamaraparana. Efa nitsarainy en 4 heures. Ary ninilo. Ia, ohatran'izany koa. Ho vita zany zao ny fianarantsika e. Ake. Dia inona zao mampiseto an'izany ka? Tsy tokony ho faly aza ve tsika e? Satria izay nefa nandrasa anatry ny ela. Ny fianarana ho vita satria ndry ny laza fa tsy hanohy intsony. Fa za kosa mbola tsy fantatra. Ndry ho any amin'ny misy anareo dia tsy manana namana hanala ny fahanginako tsony ana izarako ny hafaliana sy alahelo. Fa hitafika olo tindry vao tonga vao haingana ka. Nareo ngerikoloana ka toy ny efa mpivady sahady e. Satria efa nifampatoky. Izay aloha dia marina e. Za aza ngeky efa any aminy mipetraka amin'izao e. Efa nahazo moto sahady izy. Ary tsena hony rehefa avy mirava mianatra rivo ohatran'izao a. Dia efa nampin'izany a. Izay tadiaviko rehetra hony ka mbola vitany dia ataony daholo izany. Tsapako hoe tena tiaky hitafika. Nefa haiko ka. Maharitatra ny farany dia midirazy ekasainareo. Saotra kia. Fa na izany aza mila dinianareo ihany ny mariazy fa sao dia efa ndany zara fotsiny eo nefa avy eo hisaraka ihany. Andry, fa hisaraka ihany ahoana ary? Ka hitoerana misy andreo dia maro mitsiritra mahita anareo roa sambatra sy miadana. Tafika koa lehilahy ka tsy dia ahitana ny marina loatra raha resam-pitiavana. Kosy diso ny fijerindry raha hitafika no havita madika. Asa tena tia izy ary efa nambarany fa tsy misy afaka hasolo ny toerako izany. Ary na misy azy izany dia tsy hamelako fa fongoroko hatramin'ny fakany. Fa tsara kokoa raha miroso midinga ny fanambadiana nareo na dia hoe fisehoana amin'ireo nahitana masoandro fotsiny ihany aza. Fa tsy hoe sambatra dia vitavita fotsiny eny. Amin'izay koa ma tsy mahafiorina kokoa ny fitiavanareo. Be mantsy ny tovavy amin'izao fotoana no jamba ny vola ka mety maniry ny aka ny toerandrina hoe mitady andrombaka ny tafika ambongadiny. Ilo? Fa misy tindriam-bara nga? Tsisy ka. Toro hevitra mampinamana antsika ny Ohatra ny tehiteny izany ireo mamita ka tafika dia tsy ho mpivady mihitsy izahay. Mety hoe mampirafy azy zany izy fa tsy fantatro. Andao hipita fa tery loatra koa ty lalana ety ty ka ho voaosony fiara eto. Aza matahotra indry fa angataka moto aminy a dia miaraka mandeha moto tsika na mandeha mitsena aza manaraka. Ka ny fianarantsika azy ty efa ho vita afaka volana vitsivitsy ko. Fa eny e, ilaindry foana ny moto. Dia ahoana re izany e? Tohatra hoe sa nefa matahotra. Feno barainga ao an-toako. Indrindra ny mety ho vokany. Izany tokoa ilay hoe te hividy ny lohany fa matahotra ny masony. Nefa aleo rangahy andramako aloha dia ho hita eo ah. Aleo andramany e. Midopodopoka be ny foko. Miaotrana ny resaka amin'ny asa. Zay fandraisan'ilay izy. Allo? Manao tompoko? Ina ny azoko anampinanao izay? Ina no lazaiko. Marina tsy mangovotra ny tanako mandray an'ilay telefona. Vahodrako ny lelako ny amaly azy. Iza ka izao azafady e? Allo? Ho lazaiko azy rangahy. Ilo ihany e.
Hitanao zany. Mitombona ny zavatra lazaiko. Tsy maintsy hitady ahy ianao ary ianao ny antso ahy voalohany. Ianao zao ny antso ahy voalohany teo a. Ka ahoana? Manaiky sa mbola eritreritra? Mila miresaka aminao ary sitraka ao. Ay, sitrako ka. Ka Roviana mety aminao? Dia aiza? Taoriana ny resaka ny fanaovana ny telefony iny dia mifankazatra sasy tafika. Ary fanaonay mihitsy no mampiaraka efa ho andro maromaro izay. Nifangaty izay. Ary efa nifampitondra sahady toy ny mpivadina dia tsy raitrano aza. Ary koloina. Mba nahoana ny mety ho fihetseham-pony fantany fa hoe tafika izay tena natokisa sy milaza fa tena tia azy no mahavita mampiravy azy ankehitriny. Tsy vitan'izay fa za le tena namany akaiky no miaraka amin'le efa ho vatiny. Dia za tena vadika taminy. Nefa inona koa moa no iraraiko an'izany e. Matoa tafika mahavita andre zavatra be dia be reny amiko a, dia za zany ny tiany. Raha momba ny finamanana indray dia koloina ny naniriahanao an'iny voady iny. Raha izy no mivadika amiko vao tokony hitranga aminy izay loza tokony azo azy. Sady kilalaon-jaza koa reny amiko hoe tsy mandaitra. Zareo raha teo nga moa mbola vidiana ka toy ny mpifankatia rehetra miara-mipetraka fotsiny. Nefa na izany aza mila alefa lavitra ihany ny saina fa tsy hay izay mety ho fiovan'ny tafika. Izao izy ahita olo-kafa-koatra andray dia ino ny lasa? Tsy maintsy mitady hevitra mba hifikirany amiko. Ianao ve tafika tsy nahatsikaritra tato ato hoe ny hena izany no fifankatiavantsika? Ohatra ny taloha ihany ka. Tsy tsikaritra loatra aloha hoe nisy fiovany. Hay ve? Dia za ihany izany nahatsikaritra an'izany. Ity ianao tsy tafapetraka trano fa mandeha foana na dia weekend aza. Ka inona ary izy ianao nataoko mihiboka trano ato ka? Hitanao izany. Misosa ato ny fiovanao. Miainga fomba famalinao dia miseho amin'ny fihetsika avy eo. Tsy asianao dikan'izany za mijanona lava atao trano ity. Mahita an'izay mivoaka ny foana ianao fa tsy mbola miteny tamiko na dia indray mandeha aza hoe mba handaontsika hiaraka hivoaka. Ka izay be kama no miaraka fa tsisy mitondra ny ankiziny izany e. Dia inona ny ataonao any? Andeha atao hoe ny farany herinandro ianao miaraka amin'ny namanao. Fa ny andavanandro kosa inona ny fanazavana entinao? Miandry ahy. Dia lazao fa miasa foana ianao mandra-pahatongany amin'ny 7 ariva dia amin'ny 7 ora alina vao tonga atao trano. Ka izay efa fantatrao izay ny antony. Miasa ary izany lehibe ka mila manao fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Na ny asa izany na ny fanajana ny ora fidirana sy ny ora firavana. Tsy tokony ho gaga amin'izany ianao e. Taloha ianao tsy ohatran'izany mihitsy e. Ny tsapako dia hoe niova ianao. Nefa ny vahiny kelintsika ity efa ho avy. Vahiny kely ahoana? Ty zaza tao kiboko ty. Be voka rehefa ho 2 volana mahery izy izao. Dia tsy omeko tsiny ianao satria io zaza ho kibonao io ny antony maharatsinanao miady amiko isan'andro izao. Ho valy angamba izay ny fanontanianao a. Ianao raha teo ny teny hoe tato ato. Enga ny eto koa. Fa miangavy aminao atafika mba tsy handiso fanantenana. Ankoatran'izay koa mba asio resaka ny amin'izay rahantsika fa aizako dia ifandany zaro ohatran'izao foana ve? 4 volana izay ny raha nampetraka tato fa na ny momba ny rahantsika aza mbola tsy niloka ny vavanao akory. Nefa efa namboarako anao teo fa efa be voka. Hoa, foana re izany fa za maika. Ary raha resaka fandaniana dia aza matahotra ianao fa izaho avokoa ny miantoka ny lanitsika na ohatrina na ohatrina. Tsy ampafiry ny karamako anatin'ny 2 volana raha izay lany amin'izany e.
dia aza manahy koa fa ataontsika makotrokotrika hoe afa-po ianao. Ka roviana nefa na ny daty anatanterahana azy aza mbola tsy nisy tapaka, na ny vodiondra aza mbola tsy nisy. Ny fisehoana moa de enatra angamba ny tafiako eo anatrehandray aman-dreny sy ny anadahako. Satria olona tsy nianatra na tsy malala ny tokony ataoko ny fiheveranao anahy. Ao ary fa angina mahalala ny tokony ataonao tokoa ianao. Zanao adala misikotra ny zavatra efa fantatrao. Olona mahavita fianarana ambony sy efa lehibe any orinasa tokoa ve andafy azy efa nitetezina. Mandrangitrangy ianao zany trokolony. Fa tsy manaizana araka ny teninao indray. Raha tsy nahalala mantsy ianao hoe bevoka dia mila vaniny sy mandrangitra ny fandraisanao ny teniko. Lorangalo misitaka ohatry ny mandreraka be no miresaka aminao. Ay mandreraka koa. Eny tsy sarotra aminao koa ny teny atsoatso hoe makaleo. Sao voatsapako fa tokony nahaina nararotra tamin'ireny taloha ireny. Dia ny fanaovanay raharaham-panambadiana izany. Mitombona ihany izao ny tenin'ilo fa mety hivadika amiko tafika raha tsy atao haingana ny rarahanay. Sao izy tia mitady ahery loha amiko izany. Mino aho fa misy manodina izy any ivelany any. Fa raha fantatro kosa aloha tsy amelako hatramin'ny farany raha tsy mitsopozipozy. Dia arabaina kifa vita soa iny ny soutenance sa dia misaotra kia. Tena efa enjana ny netrehako an'iny. Ka taiza teo amintsika moa kiny nisaotra indrindra tsy voasambany mba nisy an'ireny exposé sy rapport présenté indreny aza tany am-pianarana dia mba nahaina nalatrako. Zahay aloha vita iny le ny andrasandry. Dia hidina ny ambanivohitra amin'izay izany. Ia, dadanay sy mamanay koa efa niteny an'izany. Anony ny hevitra an'izay tokony ho atao sa dia mba hoe manararaotra manampy andry zareo. Mety izany ka. Ary fa naninona kindry ilay teo iny? Tsy haiko kely fa tao fanina be izany dia te handoa. Tsy tena azo aina raha tsy nisy an'ilay ventilatera kely azo entina tanana mandehandeha ato iny mba hisiany rivotra mifamezivezy. Manoatra kinareo no ny bevoka reniko. Fa ohatran'izany angaka iny bevoka ka. Fa ny mpanina tsy mahazaka fofona. Indrindra moa rehefa vory vahoaka ohatran'ireny. Dia misalebolehibe te handoa koa. Dia mijanona ny fatombolana. Nga? Fa hoana nefa no alalandry an'izany ka. Tsy hoe tsika nanao sosiolojia dia tsy tokony hahay medisina na anatomia. Fa tokony ho polyvalente satria ny sosiologa dia mahay ny zavatra rehetra manodidina ny olombelona ary ny fiarahamonina. Fa izay domaine misy azy ihany ny sahaniny. Natao taiza fotsiny ireny formation BDP azitsika ireny. Na hoe tsy ampiarina aza dia mba mila hay. Mba bela zao kokolohiny izany ka. Manoatra no nefa niteraka. Aza taitra indri fa efa ho avy ny zanakay sy tafika. Fa bevoka rehefa andray 3 volana zao ny kiboko. Tsy efa hita indri hoe mitady hipotsina ve? Ie. Dia indri izany ny saleboleby be ty andoha koa tany voalohany dia fanimpanina. Hatramin'izao ka. Mety ho mandra-pateraka mihitsy aza angamba. Ilo Ilo. Fa misy mahazo andry nga. Hitako izao fa misy mahazo andry mihitsy. Marary kindry tsy aleo ve makany amin'ny dokotera aloha? Loka izaho odika. Ve? Amin'ny herinandro koa efa hidinaka rivotra any ambanivohitra fa le rivotra eto andrenivohitra mihitsy ny tsy zakako. Nanomboka oviana indray nefa nisy an'izany andao ary indri ateriny. Tsy maninona fa leo andeha rerika. Aza misahirana fa misaotra. Ka tena tsy maninona? Eno
tany soutenance-ako izay naka aty dia lasa tsy nivakavoy izay sy tafika. Miaraka foana izay hatramin'ny weekend mandeha mitsangatsangana na miara-misakafo any amin'ireny toeram-pisakafoana ireny. Lavitra nandrenivohitra nefa izany rehetra izany satria miafina amin'ny kolony izay fa mbola tsy te hamboraka n'izany aminy. Izay rehetra nitadiaviko hatreto dia azoko taminy avokoa. Izy no miantoka an'izay rehetra momba eny hatramitrano hipetrahako aza dia izy no mandony io fatrano. Kolona nefa tsy mahalala an'izany fa ny fahafantarany ahy dia any ambanivohitra taoriana ny soutenance-ako iny. Androany izao dia naka ny manjakandriana ho ny koloina. Tsy haiko izay antony fa ny fantatro fotsiny dia hoe raha pitsy izy vao miverina. Tena marina ve fa raha pitsy tokoa koloina vao avy? Io io amin'ny telefonina koa ny afatra farany navelany tamin'ny 5 mahery 4 teo angamba io. Izao efa amin'ny 7 mahery 5 ka tsy kilona mihitsy ny vazivazina isangisangy amin'ny zavatra otr'izao. Hoe Io raha pitsy ho avy tongany fa taraiky ariva dia izao vao tafavoaka ka mety tsy ahazo fiara tsony. Soavany alina ny vadiko dia tafandrimandry. Azadinoina ny manofo mamy be dia zasenao ihany ny mpandray anjara. Biso mamy be avy aty aminay mianaka. Ahoana? Mino amin'izay ianao? Azo io anarana ataonao anaty repertoire io. Mba soloio fa tsy tiako io vadiko io. Dia atao hoe iza re, ha? Sa atao hoe rakolona? Tsy haiko izay ataonao fa tsy tiako fotsiny io hoe izay. Aleo aloha tsy mbola lazaiko nitafika hoe be voka rehefa andray 3 volana ny kipoko. Na dia efa somary hita ihany aza. Aleo rehefa tena hita tsara vao lazaiko amin'izany. Ary aza dia masika be ohatran'io rehefa tsy ohatr'izao izany tena paozin'ny ilo izany a. Ilo dia tovovavy tsotra sady malefaka ny endry fa mora rarotana. Saiko tsy ho zakanao ny fivadiany. Ary raha tadiavinao izany dia ho avy tsy ho ela fa aza maika akory. Fa raha mbola mitsotra aminao ilo dia raroty izay fotoana maha eo azy fa sao dia anenenana ny oriana any. Ary toa efa malala ny any oriana sahady hono re olona ny ilo vadiko faharoa. Diso ianao Andriamatoa fa izany voalohany. Ay! Dia koloina tsy haiko na fahafiry na fahafiry. Fa izay maty volana ny sainao andaharanao azy ihany. Fa za kosa aza ampitahanao aminy mihitsy Ilo. Inona? Tenenao ve io? Ie. Dia sanatrika amin'ny fitiavana indray izany ankehitriny no teraka fankalana. Raha tianao fantarina dia izao aloha no ilo. Fa ny aoriana tsy ho hitanao ve? Rehefa nidianao nga io trano io ianao mantsy ny farany tany teo. Andrasy fahidiko ary aloha Fa na zany aza mila menga vao maraina be tsika fa sao dia tratran'ny kolony eto. Mila manao réveil amin'ny telefona ianao mba hifoazanao maraina fa za mantsy efa zatra matory maraina. Ianao koa mila mamoa afatra amin'izay nge kolona foana ny mamoa anay. Eny ary. Andeha hanidy varavarana aloha. Koloina. Oay, ilo. Fanga. Avelo aloha hiditra fa inona ny mataitra andry? Oay, ary toa kolona. Ianao nga moa tsy hoe raha pitso indray vao afaka. Raha ny tena marina dia izay mihitsy. Saingy za vao avy nandefa neny afatra taminao iny no nisy tômôbilina hoe hiakatra ty andrenivohitra tamika ka niaraka taminy Ay. Tsy nahavita nandefa afatra tsony na ny antso fa lany ny kredita ato amin'ny findayako moa nivarotra fa nefa nihidiko io. Za raha teo natao atra-panentaka. Aveny mahazo makaty indray ihany andeha taksi. Ary nafanao namonva vaty sy mivaravarana tany am-banka. Fa adininao anga fa samy manana lakile iray avy isaky ny efitra mihidy tsika. Ay, tokoa moa. Ary ilo ka. Anga moa tsy hoe any ambanivohitra indrindra maninona aty amin'izao oro izao.
Tsy zany akiva. Zany fa nisy taratasy ny karakaraiko momba ny diplômako izay ake dia tratralina dia saika hoe atory aty a. Le trano faina iny mantsy efa nisy nipetraka tao aorianan'ny alako tany. Dia efa vita zany izay natao? Ie, efa vita ka. Raha pizza no andeha hody. Ay, ka efa avy ny sakafo zany reo? Ie, efa vita rehetrarehetra. Ka nahoana kosa ry izy ny tsy mba entiny tafika any amin'ny fandriana ambany? Tena marina mantsy efitra iroa no atoko. Ka saika noriny efitrano andriny mihitsy ange za io e. Izy koa efa saika andeha hidina no mifanehitra taminao teo iny. Ka andao ary ianao atory ny fandrinanao e? Iany ary e. Zao no lasaiko anao a. Any ambany ianao matory ary tsy maintsy mandeha raha-pitso vao maraina. Manomboko zao koa dia zany miantso anao sy manatona anao fa za manelingelina mihitsy aloha ianao. Azonao ve zany e? Fa nahoana kosa ka? Tsisy tokony azavaina lava be zany e. Fantatrao tsara fa vato kolona rehefa eo ampieritrereta nandrarahanay zay zao. Izy raha teo iny efa hitanao mitondra voky iny ka so izy fetraikany amin'ny zaza ao akibony zany. Andray, dia ny fitiavantsika indray zany no ampandeferina. Malala ny tokony ataoko ary ilo a. Mafy aminao zany fa mahatsara zavatra ka ekeo aloha. Aza matahotra ianao fa mangy anao foana. Na raha tsy zany dia andefa volanao hikarakaranao izay ilainao. Eny ary, andefitra manamako any koloina. Saingy misy fetrany ihany zany. Enimbolana zao nikibony kolona. Ray volana teo eo koa tsy nifakahitana isilo. Na izany aza nefa dia mandefa vola ho azy foana mba hanefan'ny hofa-trano izay ilaina andavanandro. Tato ato izay dia toa vao maika any amafy ny fifankatiavanay sy kolona. Ndraindray ato dia hanenina tamina nadalako anilo zany. Zao izy nefa tsy dia hisaraka amiko ary dia hitapikitra amiko noho iza matolotolotra azy. Manaiky izay lazaiko izy. Indrindra fa nilazako azy farany hoe zany manatona anao sy miantso anao fa tsy ilaiko anao manelingelina. Tapaka ny hevitro fandehoanay dia ilaza nilo fa aleo tapahana hatreo ny fiarahantsika. Raha ny vola ny antony tiavana dia omeko vola izy ka saiko midina any ambanivohitra any amin'ny misy azy ihany fa tsy tiako hanelingelina anazy kolona intsony. Kolona raha teo efa hiteraka tsy ho atsiko tsy ho ela dia efa izy zaza iantso aho hoe dada. Manomboko zao dia ho raisiko ny andraikitra amin'ny maray-pianakaviana. Amin'izao tsy mahito any kolona zao mihitsy ny anararaotako no any. Mino fa ao an-trano ny foana koa ilo amin'izao somavolakandro zao fa efa makamakaina ao an-trano. Andeha moto a. Sy ela zany fandoranga. Laso zao. Zay dia tsy nahatsikaritra amin'ny fisiko tsony tafika tao aorianan'le izay le tratran'ny koloina tao an-tranotry zareo iny. Kanefa amiko dia midika ho tsy firaharahiana azy ao. Nahoana nefa no any amin'ny kolonisy no mitakitra. Nefa zany lazay fa tena tiany indrindra. Dia nahoana koa ny nanaiky tamin'izy nilaza tamiko fa hoe aza manelingelina anay aloha ianao fa aleo zany manantona anao sy miantso anao satria zay zao efa mieritreritra ny raharaha anay sady efa miandry zazakely. Tsy andrela fa zao dia andeha aila azy aminy fa tsy mivolana na ny fanampiny ihany zava-dehibe amiko fa izy. Amin'izay koa no ahafantarako an'izay tena fanapahan-keviny. So ianao fa nifanena tamiko fa voasaika ho any aminao mihitsy aho io. Dia mitovy zany tsikako. Voasaika ho any koa io. Zay ela izay dia zao ianao vao mahatsiaro ny fisiko. Ela zany e.
ilaza zavatra aminao koa ny tena antondihako. Dia tsy inona fa ny momba antsika. Zahay indrindra koa ny tiako resahana aminao. Izay tokoa ilay hoe tafaray zany ny tia sy ny manina. Ka ento ary zany teninao e. Zao tafika sory amiko izay ao am-ponao fa tsy te hifandrizariza lava ohatran'izao foana. Inona nefa ny tsy ampy aminao e? Vola? Tsy ry tafika. Fa inona? Tsy vola ny mahory hafa ty za ataonao akila-pao amin'ny koloina. Dia inona ny tianao atongavany? Apetrao ny safidinao e. Na za na koloina. Ay, izay ny andrasanao. Dia no tsara ary tafika fa ilaza ny aty am-pony. Hoy ianao hoe na ianao na koloina dia ambarako aminao tsy mivozonana fa koloina ny tiako satria izy ny renjanako sady voaloham-pitiavako. Ie, izy ny voaloham-pitiavanao. Fa tsy nahay nionina tamin'ny fitiavana ianao fa nifindra taty amiko. Tsy hoe mifindra ka, fa nindrana. Ary efa veriko izy ankehitriny fa aza matahotra. Dia mieritreritra ve ianao fa naiky morana izany Fa mitady inona? Sa mieritreritra ny aninona ianao? Ianao no nandrava ny finamananay sy koloina. Nefa fantatrao fa toy ny prahavavy no efa nifandraisanay. Rehefa simba anao vao mody milaza ianao fa hoe handray fanapahan-kevitra ny hampakatra azy ho vady. Satria ianao tia naiky niaraka amiko eoko. Ianao ny adala nandrava ny finamananareo. Ay kosa. Dia miomany ianao fa ho lazaiko amin'ny koloina daholo izay vitantsika rehetra. A jusqu'à Z. Adala? Dia mieritreritra ianao fa ino an'izay lazainao izy? Fa nahoana ka? Adininao sahady anga fa zany talohanao. Mpinamana izay sy koloina vao niaraka nareo. Ny fanao voady izay fa ninona tsy ambaratelo dia tsisy ataonay mahalala ny zany na dia nao olo tiany aza. Ay! Ay mo olo tianaiko. Mazava araka izany fa zahay aloha no mifampiainy vao ny any ankafa. Ary ny ahiko aza dia ankahalanao izy. Teo foana. Lazao izay ilainao dia avelao andeha. Maika koa fa tsy manam-potoana hifandaharana aminao eto. Raha ny avy aty amiko dia tsy misy afa-tsy ny anambadianao azy ny isarahanao amin'ny koloina e. Za tsy misaraka amin'ny koloina izany satria izy be voka. Ary za ka? Maninona ianao? Za koa nge be vokanao e. Efa ho efa-bolana latsaka kely ny kipiko izao. Saingy mbola haiko no manafina azy. Inona? Zany e. Tsy marina izany e. Ary na be voka azy ianao dia tsy za angamba ny rainy. Zany manam-pirofo fa mody endry ianao nefa sipa-bihodina betsy. Fa nisy lehilahy izy ankoatranao moa niaraka tamiko ohatr'izay. Asa? Tsy olona tsy nianatra koa akory ka tsy mahalala ny saina ataoko e. Ary raha olona manam-paindrena ianao dia tsy mandositra dito fa mahay mandray andraikitra manoloana an'izany. Zao ary. Omeko vola ianao dia esory io zazy io. Inona? Zay? Manina raha ny koloina no asainao esorina fa tsy ny Ka tsy hitako izany izay atao anaoko. Ana zao indray ary. Omeko vola ianao dia ndana midina any ambanivohitra any misy anareo. Dia mieritreritra ianao fa eto izany. Inona ny tsy mampety an'izany moa? Marifo sainana loatra. Nefa dia mirehirehry hoe manam-pahaizana. Inona no lazaika andreo ray aman-dreniko raha vao mahita ny kipy be akoa zareo? Moa tsy hepahanga ho toy ny vehivavy ratsy fitondrantena izy ireo no ny fahadisompana tenany. Ianao rain-janako nefa dia mahavita mandositra didy. Ary raha ho teraka dia iza no sandohako rain'ity zaza mbola tsy ary ty? Inona ny profetiko eo anatrehan'ity zaza ity raha tsy ary saina izy any aoriana any fa mbola velolany ny rainy saingy efa manambady. Amin'izay indray vadiny namako toy ny rahavaviko nefa dia niterahany koa. Ka inona ary zany ny tianao ataoko e? Omeko vola ianao amitanao amin'ny fiainanao rehefa tsy hanala zaza ihany tsy mety. Omeko vola indray ianao andehananao midina any ambanivohitra misy ny ray aman-dreninao tsy mety. Tena efa chance be kosa nomeko anao mifahatsorako mihitsy ny ararotinao. Sa inona mbola tianao ataoko? Ny anambadianao Tsy anambady ianao zany e. Ataovy anatin'ny sainao tsara zany. Tsy afaka. Mazava. Tsika koa nge tsy mifanaraka hoe mila manao be voka ianao e. Ninona fialahanao dia tsy anaiky morana izany e. Anao ny 7 andro fa ny ray sekondra kosa tsy ho afaka ao ny manala azy aty amiko. Ary to mandrahona le sy badala. Ianao ny tia anaiky araka amiko eoko zao tapidalaka le. Ie, tapidalaka le azy ao. Satria anao no mandroso. Fa kosa ny miverina. Tsy ho zakanao ny fipoaka ny sarim-bilany. Apo efa miandry tafike. Raha ozina tsy mandaitra koa raha sipa miverina amin'ny tompony ihany Ary mba lalako fa tsy hamenatra any hanososy ianao amin'ity moto ako ity Ataovy izay ataonao fa za tsy haly e.
lehilahy ianao raha samandona ay za koa tsy vehivavy mihitsy ka ary efa nahazo alalana zany ka de miala tsy indrindra andray de sanao tokoa nandona tamin'ny moto anao tsy valina ianao tsy matahotra an'izay atahorako hivaly aminao ny raha tsy vitanao tamiko ary tsy ho ela tsy ho zakanao raha ny ranomasom-behivavy andray marina nipitika sady ny anjera mihitsy any tonony kidon an'le moto any hoay marina andriamanitro to nandeha raha be aho zany eto nefa tsisy olona Ntafika fonjeo ino re olona sakany fa mpamon'olona andray marina tena mandeha be sany raha morona akanjoko zany ny zanako re olona ampio zay nitsanonako teto amin'ny hopitaly mbola tsy afaka mivoaka tony ara tsy feno herinandro za avokoa nefa ny miantoka ny vola rehetra lantato mafy loatra ho ny mantsy ny fianjerana nahazo ary be loatra ny raha very tamiko ka nahatonga ny sasa totokipoko tsy hoditana fahavaka tsy vitan'izany fa mbola nisy fiatraikany tamin'ny trano zanako zany ka voatery tsy maintsy ny sorona ary de mitarika any amin'ny fahamombana soa azahoany fa tonga ingana tetỳ amin'ny hopitaly afa raha tsy izany de mety nanaraka hatramin'ny endehibeako zany zavatra rehetra zany de tsy misy nizaniza mahalala afa-tsy za sy tafika ihany ianao no nanimba ny hoaviko sy ny mahaolona ianao no nahazoka an'izao taketra mangidy zao noho izany de za ihany no amita ny setry ny zano anao tsy hitory ary tsy andry nizaniza fa napahakevitra biby toy ny zava-bitanao ihany koa ny tsy maintsy ho raisiko tsy amelako mora fa arahako hatramin'ny farany malemy ny fahalalana ho hatram'izay fa ampiariko aminao kosa ny heriko ray manontolo anoherako ny tsirary ny vitanao manomboka eto na moizako ny aiko aza de tsy maintsy vitako mihoatra noho izay vitanao ny valin'izao tsy ho ela akory efa nidinao anga le trano tany ambany efa ela ka vo ariva ny andro de efa nidiko avokoa ny varavarana rehetra tany ambany fa mbola misy atonga ianao efa saika vitako daholy fa ianao nge tsy tokony ianao reraka be ho an'io zazo io ny tokony ataonao aloha laharana amin'ny zavatra rehetra efa mitombo mantsy izy ioko fa laha tokoa izy io sa vavy de adininao sahady fe nefa vao aingana kosa zany teny fa lahakely ho ahy io tao arinan'ny ekografia nataokoko ve ainao ihany fa be reny azo mena tsiny ary mbola misy inona ihany fa tsy mahakaina matory amin'izay na de hitapitapika eto ampandriana fotsiny azy tsy tantoko loatra ny mahitanao amin'ny fezafeza be toy izao ka tapa-kevitra mihitsy aho fa rapitso ihany de akapanampy anampy anao mandra-pahateraka ka ny asa atao an-trano ange mbola vitako foana fa raha zay moa zany mety tsy mahasoa de tanterao raha leo amin'izay aloha za kakaina kely tapotapoka kely eny ampandriana aloha de tsy hidina akory zany ty trano ty nefa fa alina nge zao aleo hikatona fotsiny fa rehefa avy eo hidiny za
Ary mba asio resaka amin'izay moa no momba antsika e. Ndraraha aza mbola tsy nisy nefa ny zasy ty efa ho teraka. Tsy tiako hoe za ihany no hisoratra amin'ity zasy ty. Ny tena tiako zao dia rehefa teraka mihitsy ianao ka feno 3 volana ny zanakitsika dia atambatra daholo izy rehetra, na ny fisoratana na ny mariazy. Hatramin'ny fanoratana an'ity zasy ty ho zanantsika e. Soratana anaty boky mpiankonana any amin'ny commune. Fa ny anazavana an'izao amin'ireo ray aman-dreny kokoa aloha dia entsany. Marina. Si za nga mitaka anao ka ianao nge ka tiako e. Noho izany tsy havitanao ninino ireo ray aman-dreninao rehefa tianao afa-tsy hanary anao, indrindra fa ny zanantsika moa. Ka ny anazy ange ny vavolombelona efa hitako sahady ry tafika. Iza? Tsy tadidinao ve? Adinonao sahady. Iza moa? Izay marina moa tsy dia ny fampiantso telefona na dia miresaka amin'ny mesazy aza fa samy sahirana amin'ny fiainana eny. Izy le nikarakara taratasy momba ny diplômany iny izao ny eonanao ifarany dia izay. Izy koa ny ambany vohatra raha teo. Ohatra ny malahelo azy marina zany. Fa izy zany lazainao zany ho ahy e? Izy le tena namako sy akaiky ahy e. Le sakaiza tena tia. Aiza kosa moa ny alalako an'izany e. Zanga mpaminany. Andray kosa. Dia adinonao sahady ve ilo e? Ilo? Eno ako. Ilo. Ilo. Aike, za tokoa ty. Fa tamin'ny fomba ahoana no nahafandriniditra tato? Tsotra ka. Vadindry mahalala an'izany tsara satria efa fanaonay matetika ny miaraka ato rehefa tsy ato ndry. Haiko tsy anjery hatramin'ity trano ity. Ary to le basinao no ity atanako. Eny, izy tokoa ty. Sao e. aza manao sangratsy rilo a. Angadinao koa fa ianao no nampianatra hitazona azy ty e. Ianao no nampianatra mahana azy ty. Ary mbola ianao ihany koa no nampianatra hitifitra amin'izy ty. Ozy ianao ndray andro izay hoe ty basy ty dia tsy metsika atao amin'ny toerany ato mihitsy. Tao amin'ile efitra misy ireo zavatra sarobidy tao anaty vata sarihana palecentre amidy io. Ary tsy dia mampiasa azy ito aho ozy ianao ankoatrany hoe ataoko fiarovatena ihany. Sanga ankehitriny kosa dia hitako ny ampiasana azy. Ary ianao no ampiarako azy voalohany. Ilo a. Fa inona kity atao ndry a? Lasa dala ve ndry e? Fa inona nazo andry? Aza maika fa nio ihany dia ho fantatry indry ny anton'izao e. Ilo a. Apetrao iny fa ianao ve adala e? Ie, adala tokoa. Adala noho ianao ary efa izay mihitsy moa no nandraisanao ahy. Ianao no nanimba ny fiainako sy ny maha olona ahy. Tsy misy dikany amiko intsony izay mety ho toy ny fiainako. Ka izay no nahatonga handray an'izao fanapahan-kevitra izao. Ory ilo a. Ilo a. Ndringa vehivavy tsotra sady malemy fanahy e. Olona manam-pahendrena sy feno fitiavana ihany koa. Fa tena ahoana loatra ry ilo a. Izay tokoa taloha. Saingy io lehilahy akaiky indrio nampiova. Tena tsy misy azoko mihitsy marina e. Iza no afaka nazavo amiko. Hazava ho aminy tafika izay zavatra tokony ho fantandrehetra raha tena tia azy ianao a. Melohany aro mitraka ivoahan'ny bala amin'ity basy ty a. Mifona ary kolona. Mifona fa namitaka anao. Namitaka ahoany a? Lazao e, lazao. Lazao azy daholo izay vitantsika rehetra hatramin'izay fa efa manondro any aminao nkeny vavabasy e. Haingana. Tandremo anefa manao fihetsika vava fa ndray apokako tsy aketsika eto nareo roa a. Losa fa tena nivadika biby. Mifona ary kolona fa zany tify. Tsy nanaja anao hatramin'izay a. Nampirafy anao a. Ary tsy izany nampirafesiko taminao fa ilo namanao ihany. Mamela hafa diso ahy e. Dia tezahanao ve? Tsy namposika. Tsy vita izay koa fa be vokako izy. Ahoana tsara hoe sy tafika? Zany
fa enao ihany ho antiako ary ampiakariko vadikoloana zasiliko efa nisaraka satria za efa vonona nitsena ny zanatsika. Tratranao tokoa mitanjonao satria raha vao be voka dia niterenao hidina any ambanivohitra misy andreo ray aman-dreniko. Ary rehefa tsy nanaiky nefa dia niterenao indray anala zaza. Ary rehefa tsy nanaiky hatramin'ny farany dia nitominao tamin'ny motoka ny anjera. Ary afaka tokoa ny zanako. Tsy vitan'izany fa mbola manatakaitra ary saika nanaraka hatramin'ny haiko. Nefa koloina ato ataonao mpanjaka vavy sady tsy mahalala ny ditranao. Enao kosa Atreo ihany no tiako lazainao. Atazay tsara zanatsy. Tafika! Ianao ihamo hoe mbola mare avy ianao andray dia vita andriva tsy raha reto raha be mandrika amin'ny tavany seraka ny fandriana laoka ny talandriva. Izay ny sahazany lehilahy mpamitaka to azy loza fa nitambotsitra ny lohany dia sahandriva ny nadatsakain'olona sy namela hiady rely amin'ity zaza takipoko izay mbola tsy ary akory ity. Tena bibindry na inona antony. Fantatro izany, fantatro. Satria tsy mba naka ny toerako indrivo na nometsiny ahoana ke no ampitombona ny saiko amin'izany hoe samy be voka ny tafika tsika. Nefa ny zanako tsy azo fa ny andry kosa ho teraka hiaraka amin'ny dimandram-palehibeny. Kanefa dia samy tafika izao ny ray njanatsika. Ary ny andry ataony tsara kolokolo fa ny kosa nataony izay nahafaka azy. Ahoana tsy amparary fony mieritreritra fa ndry milamina sambatra eo anilany. Fa za kosa misotro ny mangidy any an-tany lavitra tsy hitany. Lavitra olodiana sy tsy aminjanaka. Ahoana no anekeriko fandry ara-monina amin'ny zanaky ny risy eo anilany foana fa za kosa ilanjatakaitra sy ho momba tsy teraka. Nefa dia io lehilahy tsy vanio avokoa no anton'izany. Sady amin'izay hoe laky le zanakareo kibondria. Ty tenindry ilo avy renkena nge ny fitadidiandry tadidindry le vaditsika hoe sakaizako ndry manomboka an'io dia tsy vadika amindria na inona antony na inona ho vokany dia mifisakaizantsika no ambony fa mizavatra tsika tamin'izay ary mbola tia tetako ty le rojony mendry Ny akosa efa elany nariko le bracelet ty amiko no mendry iny fa mitahiry fahatsiarovana ratsy no fahitako azy. Za ky manajan'izany sy nanao andreno tena izy namako ndry ary piraitapo ny fiheverako ny fifandraisantsika ndry koa ny heveriko ohatran'izany. Mifona kiako loina. Mifona fa tsy nantanteraka amin'ny vaditsika. Zany namadika ndry. Tsy nitantarany tsy ambaratelona izy tafika tamindria fa niezaka nanafina n'izany foana hatramin'izay. Za koa indry fa tsy tia raha resaka telefona ka tsy te hifandray fa tsy tafika. Ka raha sitraka indray dia raha sy tia basy tia dia tifero ary naparo ny fondry mihitsy aka aza melana raha tsy tapitra ny bala tonatiny. Kosakia elo tsy vitako izany. Ninona antony dia tsy vitako izany mamono olona izany indrindra fa ndry efa sakaizakaika tsy hanao an'izany velively ilo ka rehefa tsy hanao indray dia mialatsiny afa tsy maintsy indray notifiro. Eny tsy maninona raha izay hitandrifa mety tadidio anefa efa namako fondrina dia efa namadika azy ary tsy za rehetra no vonondry fa za sy ny zanako mbola tsy nahita masoandro akory. Tadidio fa eloko izany ary fa hotana mahafaty no anarany. Efa miandry eo vokany ahy tiako fongorina ny daholo nareo. Andraiky
tsy tia hita ny sembola navelany tafika na andrila zay ny fahavadiny na io zazandreareany sy natakalo mia io tia tanako ty raha teo basy efa tsara fahana tafika iny efa maty ny elo lalana satria nandaitra ny fampianarany tamin'ny andra natifitra nataoko taminy teo fa andrisy io zaza mahafatifaty azy sy nanaovany tsinotsinona io kosa ny ambony meloha zany nefa mifonakihako loina haiko fa mamela andry na tsy nifona azy indray dia efa mamela andry sahady misaotra andray marina mbola nahatonina ny anarako koloina sady nibanjina niaraka tamin'ny faingan-dranomasony voany kipy tena vitako ny namona ny koloina sy le zaza tao akipony ny fahendreko ny fahatsorako reto tanako reto ny nahavita namon'olona tamin'ny fomba feno abibiana dia sanatria ve ka ny fahafahambaraka no itsena dia sanatria ve ka ny fonjany miandry fanahoana dia tsy maintsy izay sisa no any afarako fa iza nanoratra ny tantarako ny dia zao ny afarako iza tsy zakako ny anjehany eritreritra isanandro fa zany namonandreo sakaizako izay tena akaika tsy tantoko ny goka ranomaso isanandro noho ireo fahoriana ny ainako sy naminoko andreto sakaizako tsareo reto izy miosondraha eraka ny fandriny mpivady miaraka amin'ny zaza mbola tsy teraka izany diso tafika nanatahalahy sady nampanantena fa apakatra ho vady nefa efa niaraka tamin'ny koloina ve sa nanaiky ny tafika iaraka aminy sady nanao bevoka nefa namanakaiky ny koloina zay olo tia ny tafika iza re olona nefa nizaniza hitsaran'izao tantara izao dia zany diso tsy zakako ny mieritreritra n'izany tsy vitako noho izany dia ianao ry tany betraketraka amin'ny fototro izao rehetra izao ianao nampisaraka tamin'ireo sakaizako sy nandrisika hamono azy ireo azo omenao tsiny ara isafidy ny andahoanao satria efa tsy misy tsoniko ny maha-olona tato anatin'ity trano ity ny nahavitako abibiana toy izao noho izany dia tokoa no amaranako azy velomy ianao ry tany be setrasetra fa hamonjy ny sakaizako sakaiza nosoratany Jedy Jaona Fanembinitsoa novelominy Vantsoa Ony Anjanirina ary Le Mec Roland Ramanatsoa no nandray feo Anjary Liva no nanantotosa mbola itoy